vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba Nanisik ampunyang palay aminiran am fo ravoravo amin'ny fofian'ny fifalena no iarabako atsika menakavindray tafahoana amin'ity fotoanan'io na maraina na hariva na raha atsika ny fandarana anio ity mandritra ny roa herinandro ry havana dia mbola tery mihitsy ny fanahako ampianatra momba ny atao hoe fahendrena sy fahazava-tsaina ary faheratan-tsaina mbola te ampianatra an'izany satria fantatro fa tsy misy fomba hatafavoaka atsika atao anatin'ny fahasahiranana tsisy fomba hatafavoaka atsika atao anatin'ity problème mahazo atsika ity raha tsy manana fahendrena mihitsy tsika ary raha tsy manana faheratan-tsaina tena tehiteny aminao le manana olana rabola io tehiteny aminao le manana olana mitrosa tehiteny aminao le manana fahasahiranana rabola tena sahiran-dava amiresaka vola fa tsy problème vola io mahazo anao io tsy problème vola io mahazo anao io fa problème na fahendrena problème na fahazava-tsaina problème na faheratan-tsaina zay foana manko no tonga dia mbiavy hatrany ao an-tsaina rehefa sahirantsika arabola ananan'olona trositsika mifanotototona ny problème rehetrarehetra arabola tsisy vola ny am-posy dia na iza tonga dia zay foana ny ao an-tsaina hoe olana arabola io ka volany mamahany io volany mamahany io fa mba miangavy anao atompoko mba hiainonyity fampianarako ity mba miangavy anao atanandroa mba hiainony zavatra lazaiko eto sy mitoroteny olona zaiko aminao eto dia ho fantatra hoe aizany tena olanao dia ho fantatra hoe aizany tena problème anao tena vola marina ve ny olanao fa za matoko fa ity fandarana ity dia anampy be dabe atsika anampy be dabe anao ho tafavoaka ao anatin'izao fahasahiranana ny marina ne fa hoe ny fahasahiranana amin'izao vanim-potoana izao ny olana amin'izao fotoana izao ny olana mahazo ny malagasy ny olana mahazo an'ity firenena ity mahazo ny olona rehetrarehetra ambonin'ny tany dia ao anaty fahasahiranana daholo ny olona rehetra ao anaty fahasahiranana rabola ny olona rehetra fa saingy kosa ny tenin'Andriamanitra dia mazava avahako ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy hoy ny tompo avahako ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy ka na dia eo ary zany hoe fahasahiranana mahazo ny olona rehetrarehetra sy anina rehetrarehetra zany ianao tokony hiavaka tsy tokony ho tratran'izany ianao raha mpino raha tena mpanompon'Andriamanitra tokony tsy ho tratran'izany ianao mba hivavaka alohantsika dia angataka ny fanahy masina mpianatra atsika sy anoro lalana atsika androany misaotra indrindra tompo satria Andriamanitra lehibe ianao Andriamanitra tsara ianao tia anahy ianao mampianatra ny mandrakariva ny sitraponao ianao manoro lalana mandrakarivanahy ianao ary mitaridalana ny mandrakariva amin'ny lalan'ny fahamarinanao mitenena Jehova mampianaranay ny sitraponao ary tario amin'ny fanahy masinao izay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen amaky ten'Andriamanitra tsika tamin'ny oabolana toko fahavalo leo oabolana toko fahavalo eo amin'ny andininy fa 2:12 novakitsika oabolana toko fahavalo andininy fa 2:12 ty ko andray noty ianao raha afaka mandray noty
izany manao hoe fa ny fahendrena de tsara noho ny voangy zany de perle firavaka sarobidy zany perle zany vatosoa zay ny filaza azy angamba fa ny fahendrena de tsara noho ny voangy ary ny zavatra irina rehetrarehetra tsisy azo ampitahina aminy izao fahendrena de miara-monina amitsaina ary hitany fahalalako ny fisainana mazava averiko andiny faharoambe folo izao fahendrena de miara-monina amitsaina ary hitany fahalalako ny fisainana mazava eto amin'ny andininy fahavalombe folo ato amiko ny arena sy ny voninahitra eny ny arena mateza sy ny fahamarinana ato amiko ny arena sy ny voninahitra eny ny arena mateza sy ny fahamarinana ny baiboly eto de miresaka momba ny atao hoe fahendrena ary mampitaha ny baiboly eto mahakasika ny asarobidiny sy ny mahalehibe ny fahendrena hoe manahoana ny tomba mbidiny zany fahendrena izany ohatrohatra ny ahoana ny olona manana n'zany fahendrena izany de ny ampitahany baiboly azy de ozy izy eo amin'ny andininy faraiky ambiny folo fa ny fahendrena de tsara noho ny voangy ary ny zavatra irina rehetrarehetra tsisy azo ampitahina aminy tsara noho ny voangy na ny perle ny fahendrena ary ny zavatra irina inona ny zavatra irinao vola ve vady ve trano miaraka amina étage 3 étage ve villa ve V8 ve inona zavatra irinao de ozy izy mivolaza amin'ny baiboly hoe ny zavatra irina rehetrarehetra de tsisy azo ampitahina amin'ny fahendrena tsy possible zany ianao no hoe hampitany fahendrena amina diplôma hoe manana diplôma bac plus firy ty olona ty de ampitahina non tsy azo ampitoviana amina fahamanjanana bogosité tsy azo ampitoviana amin'ny vola eraky ny trano ny fahendrena fa ny baiboly de mametraka lanjany fa tena zavatra lehibe riavana tena zavatra lehibe ny ananana zany atao fahendrena izany ny mahamaika ny olona ny mampadodina ny olona vola arena voninahitra tranobe fa ny baiboly de manana expérience ary tsy endro no Andriamanitra tsika tsy endro noho Solomon tsika ary tsy manan-karena noho Solomon tsika tsy natanjaka noho Solomon tsika tsy nanana voninahitra noho Solomon tsika fa i Solomon no nahatsapa an'izany fa i Solomon de nanana zavatra be dia be nanana arena nanana miaramila nanana voninahitra tsy tao amin'ny Israely ihany ny voninahitra Solomon fa nanakoako manerana an'izao tontolo zao ny voninahitra nanana Solomon kanefa sans Solomon no nilaza fa ny fahendrena nanan'ny olona iray de tsy azo ampitahina tsisy ninina azo ampitahina aminy ny zavatra irinao tsy azo ampitahina aminy inona ny zavatra irinao ny andeha ho any an-dafy mbola lehibe lavitra ny fahendrena noho ny makany an-dafy lehibe lavitra ny vola eraky ny trano noho ny fahendrena azafady lehibe lavitra ny fahendrena noho ny vola eraky ny trano lehibe lavitra ny fahendrena noho ny diplôma lehibe lavitra ny fahendrena noho ny atsaratare lehibe lavitra ny fahendrena noho ny tanjaka sy herenanany olona ary izao no voalazan'ny baiboly eo amin'ny andininy fahavalambiny folo ozy izy hoe ato amiko izy izy ao anatin'ny fahendrena ato amiko ny arena sy ny voninahitra eny ny arena mateza sy ny fahamarinana ny arena mateza de ao amin'ny fahendrena ny arena mateza de ao amin'ny fahendrena misy arena manko riavana fa arena mandalo misy arena fa 5 taona le olona manan-karena de rava misy manan-karena 10 taona de rava misy manan-karena heri taona sy tapany de rava
fa ny baiboly de milaza fa ny fahendrena ao anatin'ny fahendrena de misy arena mateza. Inona ny dikan'io arena mateza? Tsy arena herintaona sy tapany, tsy arena ao anatin'ny 10 taona, tsy arena ao anatin'ny 20 taona, tsy arena amin'ny fahavelonao fotsiny, fa arena dimbiasan'ny zanakao sy ny taranakao, sainy amin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika sy ny taranakao. Zany ny atao hoe arena mateza. Ary fanirinn'ny olona ny anana an'izany, fanirinn'ny olona ny iainao anatin'izany arena mateza zany. Ahoana ny fomba iainana amin'izany? Ahoana ny fomba iainana amin'izany? Raha hijery ny tantara isika ato amin'ny mpanjaka voalohany, tantaran'ny Solomona. Mpanjaka voalohany toko 7. Hoy izy eo amin'ny andininy. Ity mpanjaka voalohany ity dia tantara ato amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:5 eny vakiko hoe mana hoe tao Gibeona no nisehony Jehova tamin'ny Solomona. Tao Gibeona no nisehony Jehova tamin'ny Solomona tamin'ny nofo no ny alina. Aroy Andriamanitra tamin'ny Solomona, angatao izay tianao meko anao, angatao izay tianao meko anao. Chèque en blanc, chèque tsisy ninina, chèque azonao soratana hoe ninina angatako lay Andriamanitra, ny Andriamanitra no miteny aminao. Io misy chèque anankiray de soraty eo zay zavatra angataony anatin'ny chèque io. Afaka nangataka miliara Solomona, afaka nangataka hoe mba ataovy 200 taona tompo vao maty, de 500 taona ny ainako eto amboniny te seza fiandrianako te, ataovy manana zanaka be da be, ataovy manana zososo, manana trano etsero. Afaka nangataka Solomona, satria tena chèque, tena hoe chèque en blanc mihitsy naperaka teo anoloana hoe soraty eo anatin'ny chèque io inona ny zavatra tediavinao. Afaka nangataka Solomona zay zavatra tiany angatahana. Fa jerenareo ny zavatra nangatahany Solomona eo amin'ny 7. Ary ankehitriny Jehova Andriamanitra, ianao efa nampanjaka mpanomponao handimby an'i Davida raiko, nefa izao de mbola zaza ihany, ka tsy fantaro akory izay fivoaka sy fiditra. Ary izao mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao zay novidinao, sady olona betsaka tsy tamboisaina, ary tsy hitaisa no ny amarony. Koa omeo ampanomponao ny saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, aizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Fa iza no mahay mitsara izao olona betsaka izao? Inona ny nangatahany Solomona? Nangatahany Solomona de efa naverimberiko teto foana fa fahendrena. Ary takatry Solomona tsara le fahendrena tokony angatahana. Ozy izy eo amin'ny 7 hoe tsy fantatro akory izy le fivoaka sy miditra. Tsy haiko Solomona ahoana ny fivoaka de ahoana ny fiditra, ahoana rehefa miditra de ahoana rehefa mandeha mivoaka, tsy haiko zany ozy izy. Manoloana an'ireto olona ireto fa omeo ny saina malady eo ambany eo de nazavainy tsara. Omeo ny saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, aizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Ny saina malady. Anisan'ny fahendrena nangatahany Solomona ny fahaizana mitantana. Fa eo no anisan'ny adosoana be da be ry havana malala, adosoana be da be ambivavaka, adosoana be da be amin'ny ampino. Mahay miditra fa tsy mahay mivoaka. Mahay miditra fa tsy mahay mivoaka. Fa ny fahaizana mitantana tompoko dia hainao hoe aizany miditra dia aizany mivoaka. Ahoana ny fomba fidirana, ahoana ny fomba fivoahana. Mahay manavaka ny soa ary mahay manavaka ny ratsy. Ary raha vao tsy manana an'izay fahaizana mitantana izay ny olona iray, ny mpino, ny lehilahy, ny vehivavy, raha vao tsy hainao izay fahaizana mitantana izay, tsy manana an'izany ianao, de zany mahatonga ny fiainan'ny olona potika.
fa be da be ny olona mahay miditra fa tsy mahay mivoaka. Mahay miditra ahoana moa zany? Miditra fidiram-bola, miditra ny vola, miditra ny arena, miditra ny fananana. Fa ny zava-dehibe ry havana tsy ny vola miditra fotsiny, tsy ny vola miditra fotsiny, fa ahoana ny fomba hitantanana azy. Fa zany mahatonga ny olona potika arava. Misy karazana olona ambinimbola, tena ambinimbola, zay zavatra ataony tena miditra ny vola, miditra ny vola ary izy tena mora ambinimbola kely izy. Fa ny olana de zao, izy ambinimbola fa tsy mahay mitantana, izy ambinimbola fa mifidirana hainy fa fivoahana tsy hainy. Ahoana ny fomba hivoahana rehefa tonga ny vola, ahoana ny fomba hitantanana azy, ahoana ny fomba handaminana azy. Ary eo ny ilana le fahendrena ry havana. Ary be da be ny karazan'olona potika miresaka amiko, be da be ny olona miresaka amiko, mitaraina amiko. Pastera, tam'izao zay nazo 2 milliards, fa tsy tahita teo le vola pastera de potika, tsy tahita de ravarava. Zay pastera tena mety nataonay manao an'ity zao de nanao kely zay pastera de mba nety kely le izy le zavatra nataony mba nety kely. De avy eo ndray pastera de ohatrany lasa tsy nety kely ndray le zavatra natao. De mba efa nanao an'ity ndray zay de efa mety kely ndray zao pastera de tampotampoka ndray zao de misy olana ndray zao pastera le izy. De hitanao zany hoe misy karazana olona mahita lalana hidirana, mahita lalana azahoana vola, mahita lalana metimety, fa rehefa tonga le vola le hivoahana tsika. De zany mahatonga ny fiainan'ireny olona hoe mety kely de avy eo miletika, mety kely de avy eo miletika, mety kely be de mety be ndray de avy eo miletika, mety be de avy eo miletika be, mety tsara de avy eo tena rava tanteraka. Izany na tonga ny Solomona hoe tsy haiko akory Solomona zay fiditra tsy vivoaka. Ampianaro ahoana ny fomba hidirana, ahoana ny fomba hivoahana, aiza ny tany ale. Fahendrenany nangatahany Solomona, fangatahany Solomona de fahendrena. Eo no anisan'ny olana ry havana. Raisiko ohatra, be da be ny olona zay lazaka hoe eo tsika le tena tahion'Andriamanitra, misy amintsika le tena ambinimbola ary tena mandray fahasoavana. Fa tsy zay fotsiny zava-dehibe, tsy zay ny zava-dehibe hoe tompo meo any vola, meo any arena, meo any asa, fa rehefa tonga ny vola ainao ve mitantana an'io. Fa ny olona rehefa mivavaka de mivavaka azahoana vola, fa tsy mivavaka aizana mitantam-bola. Ahoana tompo ny fomba hitantanako an'ity vola ty raha tonga, ahoana ny fomba andaminako an'izy ty raha tonga, ahoana ny fomba hitondrako azy raha tonga. Ary mampalahelo de zao, misy fotoana tsy Andriamanitra no mitantana ny volanao, ary tsy anao no mitantana ny volanao, fa ny olona no mitantana ny volanao. Tonga ny olona avy any de manana resaka, manana zavatra de lasa ny olona any ambadika andray no mitantana ny volanao, ny olona any ambadika andray no mitondra ny fiainanao. De vetivetika anao de potika, vetivetika anao de rava. Ny sentiment, ny fihetsepo no hitondranao ny fitantanam-bola, fihetsepo. Ny alahelo olona no lasa mitantana ny volanao, ny alahelo an'le fiantrana olona, ny alahelonao ny olona mitaraina ny lasa mitantana anao. Any ka zany ny mahatonga ny olona sasany milaza manao hoe mifindrany aminao ny fahantrany hafa, mifindrany aminao ny fahantrany hafa. Ny baiboly tsy midika akory, ny baiboly tsy miteny hoe aza manao soa, tsy ny baiboly ary mampirisika andana manao soa. Ny baiboly mampirisika atsika hanampiny hafa, hanampiny namana, fa saingy zao ao anatin'ny fahendrena sy fahaizana mitantana avy amin'ny fahendrena Andriamanitra. Fa ny mahatonga ozy izy le baiboly mivakitsika eto amin'ny ohabolana tao hoe ato amiko ny arena mateza, ao anatin'ny fahendrena ny arena mateza. Inona ny mahatonga ny arena anao tsy mety mateza? Le fahaizana mitantana, tsy manana fahendrena amina fitantanana. Nareo mivady de na ohatrinona tonga eo ampelantananareo mivady de tsy mahatsangana ninino,
tsy mahatsangana nininy zany mahatonga n'le hoe nisy fotoana reo napiditra de misy fotoana am'izay ohatra ny tsy mety miditra tsony le izy fa lasa oatra mamoaka de mivarotra an'ity de nefa le no mivarotra an'io mivarotra le fananana, mivarotra tomobile, mivarotra trano, mivarotra amidy daholo nefa tsy hita hoe inona le zavatra miangana ao après an'iny, tsy hitanao misy zavatra miangana fa de namidy fotsiny de aveo tsy hita hoe satria fahendrena ny afahanao mitantana ry havana ary fahendrena ny afahana manangan-javatra ary fahendrena ny mahatonga ny volan'ny olona maharitra fa tsy le mandalo fotsiny de izany ny mahatonga ny hoe misy fotoana tena mahatsiaro anao fa misy miliara, misy million maro, misy vola mitsofoka fa tsy hita hoe nakaiza inona ny angana, nakaiza ny afarana, na nahoana ny afaran'le vola, nanjavona le vola ary indraindray ara tonga io vola io de lasa tonga miaraka amin'iny ny problème tamin'ny anao jerenareo tsara asy anao raha miremarika an'izany tamin'ny anao mbola tsotsotra ka volavola kely ny tepelatananao mbola vola kely ny tepelatananao ohatrany tsy nanana problème na 100 millions zany ianao tsy nanana problème 400 millions zany ianao fa jerenao rehefa nanomboka nanana vola be ndray ianao de lasa miaraka am'izay koa nitrosa be lasa miparallèle am'le vola be ny lalaovanao koa miparallèle amin'iny koa nitrosa be tamin'ny anao mbola 15 millions vola tepelatananao na hodikodinao tsy nanana olana 100 millions zany ianao tsy nanana olana 200 millions zany ianao raha nanana olana ary ianao roa hetsy 2 millions 5 zany ny olanao taloha fa arakaraky ny nanananao nitombo le vola de arakaraky iny koa lasa ohatra problème miampy problème ary am'izao anao lasa manana problème na 800 millions milliard zavatra anankiray na tonga ny problème mavesatra io ry havana fahendrena sy fahaizana mitantana rehefa tsy manana fahendrena ianao fahendrena miresaka fahaizana mitantana ianao de tsy maintsy olana miampy olana problème miampy problème ary tsy mateza nijanona tonga ny Solomona nangataka za hoy Solomona tsy haiko ny fihiditra ary tsy haiko ny fivoaka manoloana nyreto olona be da be reto fa omeo anazy saina malady ny saina mahiratra ny fahendrena avy aminao aizako manavaka ny sosy ny ratsy aizako manavaka amin'ny fomba fitantanana ahoana ny fomba hitantanako an'ity miainga amikely fa ahoana ny fomba hitantanako miainga amikely satria ny baiboly ny teny milaza manao hoe kely ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny afaranao kely ny andohanao fa ho lehibe indrindra ny afaranao amin'ny fomba ahoana ny atateraka an'izany tsotra ihany tsy amin'le mangataka fotsiny hoe me vola tsy amin'ny alalan'ny fidirana vola fa amin'ny alalan'ny fahaizanao mitantana firifiry amintsika no mikaikaiky mikarama 15 millions 12 millions 7 millions 5 zahay mahita olona ohatra zany tompoko miasa le ranga miasa le madame ary samy asa tsara daholo samy mikarama tsara daholo izy mivady ny zanany telo menada nefa ny fiainana mbola tsy zarizary ary mbola boka nitrosa rana trosa ary tsisy ninina miangana zany ny zavatra mba miangana nga de hoe misy tany anankiray vidinao de natsangana amin'ny fototra de mijanona eo tsangana amin'ny fototra de niakatra kely le béton de mijanona eo de izy io zao efa eritreretinareo amidy ary tsy amidy azahoana tombony fa amidy amin'ny faty antoka misy amitsika manana an'izany olana zany amizontsika miresaka zao tsy hitanao aizany tany ale ahoana amin'ny fivoaka aiza ny fihiditra nikarama 4 millions anao nefa tsy ampy nefa jerenao ary misy mpanasa lamba efa maty vady nsarahany vadiny 5 ny zanany nefa io mpanasa lamba io ndray arany mbola velona metimety noho nareo
le olona mpanasa lamba ao aminareo indray, le olona karamainareo anasa lamba indray raha manana fiainana milamina no nareo, nefa nareo olona patron nareo ny manambola any aminareo, nefa le mpanasa lamba ndraiky ohatra mety faninianareo ohatra mikorotana dia vao tonga ny vola dia mamany atsy mitsofoka tsy fahendreny. Rehefa tsy manana fahendreny ianao dia vao tonga i vola io na ohatrinona dia efa trosan'ireo. Satria mieritreritsika hoe vola ihany mamaolana, vola mamaolana tsy tompoko, fahaizana mitatana, fahendrena. Izany ny mahatonga na lehilahy maro vehivavy sasatsasana nindram-bola tany amin'ny banky, ary rehefa alohan'ny indramana ny vola tany amin'ny banky io tsika dia efa mihoatra mipetrapetraka mihitsy hoe mety ny atao mitsofokato dia andaminana an'ity dia milamimato kinanjo ny indramina le vola tany amin'ny banky. Tsy hitanao tampoka te fa ahoana ry izy ity dia problème miam problème. Le vola nandramina tany amin'ny banky mahana olana atsy anamboarana le tomobile, anaovana retapage, ividianana motera, andamiano amin'ny tanan'le trano, ohatra ny tsisy ninina vita na ny kely ary tonga le vola hoe andaminana le tsosan'olona aloha. Dia ny vola tsy amin'ny banky amin'izay manomboka misesika isam-bolana, ny trano natao antoka, nietsina voatra ny tsisy zavatra mandeha, le moterana tomobile tsy mandeha amin'izay loany, tena enina hoe fa ahoana izy ity. Raha nabavy tsy problème vola io, tsy problème vola fa problème fahendrena. Dia zany mahatonga an'ireny hoe nindram-bola avy nindram-bola nieritreretiny, ary alohan'ny indramana an'le vola efa miperaperaka daholo hoe mivany olana, domimato, miodinatsy, tonga le fotoana poka tsisy neninona ny angana. Solomona tompoko tsy adala, raha nangataka raha nanontanian'ny tompo Solomona inona ny angatanao, inona ny angatanao ry Solomona faomenanao. Dia tsy vola ny nangatany Solomona, tsy arena, tsy voninahitra, fa fahaizana mitantana. Meo anaty tompony fomba fivoaka sy miditra fa tsy mahay, tsy haiko ahoana ny fidirana, ahoana ny fivoahana. Nomen'Andriamanitra ny Solomona zany fahendreny zany, ary natonga ny Solomona nandray zavatra ozy izy voalaza ny baiboly amin'ny 10 ary sitraky ny tompony nangatany Solomona zany zavatra zany. Ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka zany zavatra zany ianao fa tsy ny hoela velona na arena na ny ain'ny fahavalonao, fa fahaizana amin'ny tsara ny nangatanao, dia indro efa nanao araky ny teninao aho, ary indro efa nanomeanao saina endry sady mahiratra, ka tsisy takanao ny teo alohanao ary tsisy ho takanao ny tao arinanao. Ary na dia zay tsy nangatanao aza dia efa nomeko anao, dia ny arena sy voninahitra ka tsisy mpanjaka takanao amin'ny andronao rehetra. Amen. No tenen'ny baiboly tsara, no tenen'Andriamanitra, na dia le tsy nangatanao ary dia le arena sy voninahitra, ny vola omeko anao reny na dia tsy nangatanao ary, satria hitako fa hainao migere azy, hainao ny mitatana azy, hainao ny mandamina azy, dia omeko anao io satria hainao ny mitatana azy. Ry havana, aza maika angataka arena fa mangatalo fahendrena, aizanao mitatana an'le arena. Aza maika angataka vola fa mangata fahendrena, aizanao mitatana an'le vola. Aza maika hitady vady fa mangata fahendrena, aizanao mitatana ny vadinao. Izany angera nabaviny mety mbola mahatonga anao tsy manambady io, ary tsy mbola tsy omen'Andriamanitra vady, satria raha ny fiainanao aza tsy hainao no mitondra azy, raha ny tenanao aza tsy hainao mitondra ny tenanao, raha ianao tokana kely io raha tsy hainao no mifehy ny tenanao, ao fomba ahoana moa ny anomezan'Andriamanitra vady anao? Ianao rery raha tsy hainao no mifehy ny tenanao, tsy hainao mitatana ny tenanao, maika fa raha sina olona hiaraka aminao tsy savoritaka eo,
andriamanitra endry ary marano-tsaina ka mialohany anomezan'andriamanitra vady ianao de ampianarin'andriamanitra fahendrena aloha ianao ahoana ny fomba hitantanana tokatrano ny tantananao ny fiainanao raha tsy hainao ka ahoana moa ny anomezan'andriamanitra anao tokatrano hitondra vady aman-janaka ary zany mahatonga nampihany maro olona maro misarabady miteraka de misarabady miteraka misarabady satria ilay nangatana ny fitantanana ka tsy arena ny mamaika tsy vola ny mamaika hoe mevola meo arena fa mangatalo fahaizana mitantana fahendrena mitantana meo ahy tompony fahendrena aizako mitantana indrindra tompony afaka nandray zany fampianarana zany zay a satria tsapanay fa ny olanay tokoa e de tsy ny vola miditra na ny arena miditra fa ny olanay de ny fomba fitantanana ary mampahantra olona maro sy manapotika fiainan'olona maro ny tsy fahaizana mitantana mino tompo fa zay fandarana teo zay ane anova ny fijerinay sy ny fonay sy ny toeponay ary atonga anay andeha lavitra ary atonga anay tena hoe hotahina ary mbola hotahina amin'ny zavatra rehetra makasitraka Jesosy hotahinao reto mpanaraka ny fandarana reto ary indray fahasoavana hatrany ane ary ampitomboana ny fahendrena ananany ny fahaizana mitantana ny nanany misotra tompo amen saisay ny fotoanantsika riavako malalaka fa de hotahiny tompo ry tanora malala isany a mangata fahendrena na ny fitantananao ny fiainanao na ny fatanoranao angatao amin'ny tompo ny fahendrena na ny fahaizanao mandamina fosiny volaza baiboly hoe fahaizanao mandamina tsara no entinao miady fahendrena daholo zany ry tanora isany raha mba mahazo vola kely aza mandeha amin'ny saina be sy ny hoe be diplôma ka mana-tsaina fa menjera ihany ianao aloha ao fa mangata tompo ahoana ny tantanako an'ity vola kely eto ampelantanako ty fa mandeha lavitra ianao rehefa ainao no mitantana an'io ary apetraka ampelantanany tompo rehefa mitantana vola torohevitra kely fotsiny a ataovy priorité foan'Andriamanitra Andriamanitra azadino fa ny fiainana de ara-panahy ka tsy nijiramany mamaika voalohany na ny ofatrano omeo voninahitra amin'ny volanao Andriamanitra izy de nametraka ny atao hoe fahafolo-karena ary misy ny atao hoe fanatitra ny zanak'Andriamanitra ny mahalala ny dikany zany fahafolo-karena zany fa raha olona tsy mivavaka ianao de fangorona mbola atao amin'ny pastera ihany ny takatra makasika ny fahafolo-karena e fangorona karena atao amin'ny pasteur zany fa raha tena zanak'Andriamanitra ianao miaino an'ity fandaran'ity de anisan'ny fandanina ary fitantanana ary fandaminana tsy maintsy ataonao ny fahafolo-karena ary ambadika zany ny hitahiny tomponao mametraka mandram-peona mandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma toko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra